araka mbola zay dia mbola miady atsika amin'ny fiparitahan'ny coronavirus eto amin'ny firenena amin'izao io. Maro ombenombeny aloha fa hatreto antsika Nosy Be eto tsisy cas atsika eto. Kanefa kosa fiarovana dia iraisan'i Madagasikara ray manontolo. Ka raha taorian'ny filazana nataon'ny président ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny farany teo igny dia voalaza fa tsy maintsy mitondra arotava ny rehetrarehetra rehefa voaka ny trano. Ka eo agnatrehan'igny ny fitondra fanjakana dia nametraka izay toromarika izay ho an'ny tompona andraikitra ara-panjakana igny amin'ny lafiny tany jiaby, zany hoe ny responsable chargé de l'administration territoriale. Ka agnatin'izay moa zay préfet. Ka nandray zany ity didim-pitondrana na arrêté ity, arrêté instituant une obligation de port de dispositifs de protection bucco-nasale afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Zany hoe didim-pitondrana mametraka ny tsy maintsy hitondrasana ny arotava mba hisorohana amin'ny fiparitahan'ny le coronavirus. Zany hoe zany eto amintsika Nosy Be zany manomboka androany fa 7 amby 20 volana avril ny any ty dia manankery ty arrêté ty. Zany hoe tsy maintsy mitondra misy arotava io zany atsika izy koa fa mivoaka trano. Ka raha malala moa tsy olo jiaby aloha hatreto afaka tonga dia manana fa kosa ampafantotra zahay fa misy amintsika le arrêté ary manankery ary dia hampihary zay zany zafa misy amintsika. Dia iarahantsika malala moa ny fiarahamonina igny maro reo ahava mbola tsy manana le arotava na le masky. Ka noho zany dia magnentika atsika jiaby mpiarabelo, ao ny olo tsara sitrapo, ao ny nivon'ny fianakaviagna agny ifampitodiky fampizaha ny mpiarabelo ankilantsika mpiarahamonina mba ifagnometagna mba samby hanagnan'olo jiaby ity arotava ty mba afahagna misoroko io valagnaretigny io. Ary indrindra koa moa ity arrêté ity zany mitovy zany endriny magneran'i Madagasikara ka raha sagnatriavagny zany ka misy ny tsy mitondra io arrêté io arotava io mandeha igny arabe egny dia misy fepetra raisin'ny fitondram-panjakana aminazy io amin'ny alalan'ny famezana. Ino moa ny famezana? Dia le travaux d'intérêt général araka ny voalazan'ny Didier Mandalagna ao, zany hoe ny asa natao ho an'ny daolobe, mafalalagna, magnadio tokotany, lakoro, magnadio fotodrafitrasa ombonana, zay zany no sazy aminazy io. Fa hatreto aloha ndraiky atsika eto Nosy Be eto mbola tsy dia hazakazaka amin'le fagnasaziagna zay aloha nataonay. Fa kosa fagnabeazagna atsika voalohany hanana sady hitondra le arotava rehefa mivoaka. Rehefa aveo afara igny zay misy satria zay fanapahana rehetrarehetra zay moa tsy zaharery manapaka azy fa kosa miaraka amin'ireo komity mpiara-miasa amin'ny fisorohana ity valagnaretigny ity amintsika. Fa kosa ny ambara eto dia misy amintsika le arrêté milaza fa tsy maintsy mitondra ity arotava ity zany ny olo rehefa mivoaka ny trano.